Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы рады видеть каждого из вас. Faly miarabantsika amin'ity takariva ty resaka aiza malala. Мы мысленно вот с Рошелем так представляем, что мы на Мадагаскаре. Zay zany aneritreritra zany efa mihevitra fa zay izy io zany tegna any Madagasikara mihitsy hoe ara-batana А у нас здесь немножко холодно, а там тепло, мы говорим, хорошая температура. Aty manko zao efa manomboka mangatsiaka satria efa hidrika amin'ny hiver fa lazainy amin'ny rahalahy eo fa tegna efa mafana zany zao température any Madagasikara. И, конечно, мы представляем ваши улыбки, представляем ваши добрые глаза. Tena iresinay aneritreritra mihitsy zany zao le anareo mifalifaly magnaraka le fiarantsika eto isakariva mahafinaritra. Мы благодарны Господу, что если даже мы не могли приехать, но видео дает нам возможность быть вместе. Isaorantsika Andriamanitra na dia tsy afaka tonga zany zay noho ny antony tsy azo anoarana fa amin'ny alalan'le translation zany dia afaka mifanerasera ihany antsika amin'ny alalan'ny vidéo zapi enregistrement. Очень важная тема. Androany dia lohateny tegna lehibe zany iarantsika eto. Поэтому мы хотим попросить мудрости у Господа. Koa noho zany zany magniry zany zay mba hangataka fitahiana avy amin'Andriamanitra azahoantsika atakatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Хотим помолиться о каждом из вас. Ka tianay ihany koa ivavaka ho antsika tsirairay avy zay eto magnatrika eto. Приглашаю вас к молитве. Andeha zany antsika hitsangana ivavaka. Отче наш Небесный, Andriamanitra rene zay any an-danitro. мы благодарим Тебя за каждого, кто сегодня с нами. Misaotra anao zay amin'ny isam-batan'olo izay tonga manatrika izao fotoana izao. Благослови детей Твоих. Tahio Andriamanitro ny zanakao tsirairay avy. Мы сегодня просим, чтобы Ты открыл наш разум понимать Слово. Mivavaka manokana izahay mba anokafanao ny sainay amampananay zao ny matakatra ny teninao. Мы просим, чтобы сердце наше было податливо для Слова Твоего. Enganeka mba isokatra tsara ny fonay mba andray tsara ny teninao. Во имя Иисуса Христа. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavana izany. Аминь. Amen. Слава Богу, что мы вместе открыли чудесный мир библейских пророчеств. Isaorantsika Andriamanitra satria efa manomboko midriky tsara tsika amin'ny famakifakana ny faminaniana ara-tsoratra masina. Мы смотрели в книге Даниила, как пророчества исполнились. Atsika efa namakafaka ny bokin'i Daniely mikasiky ny amin'ny faminaniana izay efa tanteraka. Мы говорили о том, что Иисус скоро придет согласно Atsika пророчеству. namakafaka mikasiky ny amin'ny fiavian'i Jesosy fagnoloana izay efa tsy ho ela intsony. И затем мы с вами рассмотрели эту тему, как великая борьба зародилась там на небесах и пришла на землю. Atsika nijery ihany koa le nipoiran'le hady lehibe ifanaovantsara sy ny ratsy izay nanomboko tany an-danitra ka tonga eto an-tany ankehitriny. И когда происходит конфликт между двумя сторонами, Rehefa misy manko hady izay fanaovany an-dany anankiroa. нам важно понимать, а почему они борются, эти с этими. Zava-dehibe zany afantarantsika hoe ino zany le antony ipoiran'le ady. В чем предмет борьбы между Христом и сатаной? Ino zany le motivy ipoiran'le ady entre izy roa zany. Сегодня мы поговорим об этом. Androany indrindra zany atsika makafaka ny antony ipoiran'le ady lehibe. И мы хотим предложить вам короткий отрывок из книги «Великая борьба». Ary tianay zany mamaky andalanteny vitsivitsy avy eo amin'le boky atao hoe ery mifanandrina. Послушайте, пожалуйста, Mba внимательно. eno zany ity teny zay voalaza eto ity. Tamin'ny voalohany dia ny feniny Satana ny asany tao ivony fambohany ny atoky tamin'ny Andriamanitra. Nambarany fa nitady izay ampitombo ny voninahitr'Andriamanitra izy, izay ampitoetra ny fanjakany sy ikatsaka izay mahasoa ny poniny lanitra manontolo. Zay zany nitondrany Satana azy. Raha ny lalàna ny fitondram-panjakan'Andriamanitra dia nasehony fa ilaina izany mba itondrana zavaboavao mba isiany firindrana any an-danitra. Nolazainy Satana fa avy tamin'ny lalàna sy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny korontana niseho ho vokatra ny nataony tany an-danitra. Nambarany fa ny fahavoazana rehetra dia tsy inona fa avy amin'ny tsy fetezany fitondrana nataon'Andriamanitra. Ny ambohy izy fa ny zavatra kendreny dia ny anatsara ny fitsipiky Jehova.
Ny ambo hatrany amin'ny voalohany mantsy Satana fa tsy nikomy tsy akory. Tsy maintsy ho hitan'izao rehetra izao manontolo ilay mpamitaka afa-tsarotava. Noho izany dia tsy maintsy aseho mazava eo anatreny ireo poniny lanitra sy eo anatreny izao tontolo izao rehetra izao fa marina ny fitondran'Andriamanitra sy ny amin'ny lalàna. Ny toetsaina izay nahatonga ny fikomiana tany an-danitra no mbola manantena koa ny fikomiana eto an-tany. Tahaka ny nataony dia mitady ny anapaka ny fifehezany lalàn'Andriamanitra izy, ireo ka ampanantena fahavahana amin'ny olona amin'ny alalan'ny fandikahana ny lalàn'Andriamanitra. Это очень такое емкое, серьезное заявление в этом коротком отрывке. Fohy dia fohy nandala teny izay nivakitsika fa hita mazava tsara fa tegna zava-dehibe loatra ny hevitra izay apohitra В ny eto. начале этой великой борьбы сатана предложил как бы усовершенствовать Божье правление. Tao voalohany zany Satana zany mihevitra sady milaza fa izy mihezaka ny hanatsara ny fanjakan'Andriamanitra. И он как бы сказал для святых ангелов, зачем еще закон нужен? Izy zany milaza amin'ny anjely namany hoe fa ino koa mbola ilantsika karazana fitsipika lalàna hafa ahafahantsika magnatsara ny И lalàn'Andriamanitra. таким образом он размыл эту границу между добром и злом. Ka noho zany zany nataony zay nampisavoritika ny fahafantarany anjely aiza ilay limity mamantatra ny tsara sy ny ratsy. И вначале никто не мог разобраться в этом, что происходит. Ary tamin'ny voalohany zany ny anjely tany an-danitra dia tsy nikomprendre mihitsy hoe ino marigny tegna zavatra tiany Satana hoentiny. Поэтому сегодня мы рассмотрим этот вопрос, существует ли грань между добром и злом. Androany kosa tsika makafaka hoe misy ve ilay hoe norma mampiavaka ny tsara sy ny ratsy. Представьте, вы с другом смотрите на водопад, Maeritreretra zany raha ohatra zany ianao zany miaraka misakezanao mijery n'le rano zay miraraka avy а any потом ambony. друг вам говорит, ты знаешь, закон тяготения отменен. Dia misy milaza anao efa niova zany igny lalàna iny fa mety miverigny miakatra zany le rano. О, а вы смотрите, и водопад пошел вверх. Dia zahanao zany le rano dia mipody miakatra any ambony fa tsy midiny any ambany. Вот это да, что происходит? Dia anao zany mametraka fanontaniana ino zany ny raha miseho. А потом домой вы приходите, и жена предлагает вам ужин. Rehefa tonga any an-trano zany anao ny madaminao miteny aminao zany io zany le sakafo. Она говорит, дорогой, давай отведай крысиного яда. Dia izy zany andao zany atsika hina ty poison ty hoy ny madamo. И она кушает и говорит, это так вкусно. Dia manomboka mihinana zany madamo miteny hoe izy ty mahafinaritra zany ty sakafo ty. А я хочу вас успокоить. Законы пока на своих местах. Za zany tia ikalmentsika jiaby fa ny lalàna zay misy eo amin'ny zavaboary dia mbola tsisy nagnova. И поэтому мы можем пока спокойно доверяться законам, которые вокруг нас. Koa noho zany azontsika atao zany mahatoky ny amin'ny lalàna misy izay napetraka eo amin'ny zavaboary. Но эта иллюстрация показывает, если бы законы отменить, что бы тогда произошло? Izy zany zavatra lazaiko teo zany hoe fanontaniana apetraka dia hoe raha ohatra fogna tokoa moa ny lalàna, ino ny zavatra niseho teto ambonin'ny tany? Это было бы просто катастрофа. Cause, problème zany no niseho teto ambonin'ny tany. Как объяснить эпидемию насилия, которая сегодня происходит на Ahoana земле? zany no agnazavantsika mikasiky ny firongotany faratsiagna misy ambonin'ny tany ankehitriny. Отсутствие законов, нравственных границ. Это любовь без закона. Ny tsy fisian'ilay lalàna mifehy eo fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ankehitriny. Мы как бы потеряли этот нравственный компас. Karazana tsy manana kompazany antsika izay amantarantsika ny lalana marigny sy ny ratsy. Даже церковь сегодня идет вслед за миром и повторяет то, что мир делает Ny злое. mampalahelo na dia ny fiangonana kristiany ary miverigny magnaraka ny fomban'izao tontolo izao. Люди надеются на себя, на свою мудрость. Ny olo dia miantehitra ny amin'ny fahendren'ny tenany. Но Библия говорит, кто надеется на себя, тот глуп.
Baiboly milaza fa ny olo zay miantehitra amin'ny tenany dia tahaka ny olo adala. Сегодня, когда мы смотрим телевидение, там ужасы, там убийства, там катастрофы, это все, что входит в наше сознание. Raha mijery antsika ny télévision ankehitriny zany saika isan'andro vaky zany ny herisetra ny fanaovany ratsy maro sambihafa izay tonga agnatin'ny saintsika zay mpijery. Дети смотрят это, и Библия говорит. Ny zanantsika dia mijery, dia zao ny voalazan'ny Baiboly. Так как они сеяли ветер, Ary tadio no ojinjeny, то они пожнут бурю. satria manko namafy rivotro izy. И мы видим, что отвержение закона, беззаконие даже некоторых религиозных руководителей приводит к тому, что сегодня происходят эти однополые браки в мире. Vokatra ny fandikana ny lalànan'Andriamanitra ataony ny mpitondra fivavahana dia hitantsika ombenimbeny ary ny mpivady lahy sy ny vavy ankehitriny. И многое другое, то, что люди пытаются приспособить, которые пытаются оправдать. Betsaka ny fomba ataon'olombelona ankehitriny izay ezahiny hamarina ny tegna nefa zavatra mifanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. И, конечно, когда церковь объединяется с государством, тогда происходят очень ужасные события. Ny zavatra mampalahelo manko ny zava-misy rehefa ny fiangonana no mifandray amin'ny fanjakana dia manjary simbaina zany le norma ara-tsoratra masina. Тогда уходит всякая свобода от человека. Ary le fahafahana nanan'le olo zany dia miala moramora fa misy didi-jadona iseho. Но Бог имеет свои законы. Andriamanitra milaza mazava ho azy fa misy ny lalànan'Andriamanitra. Дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana ary matoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra mafy mandrakizay doria ireny. О, дорогие друзья, если бы все соблюдали Божьи заповеди, Risaka aiza malala, raha ohatra manko ny olombelona jiaby tambonin'ny tany zany nankatosy ny tandriny didin'Andriamanitra. о, если бы не было воров в этом мире, Raha ohatra manko tsy nisy ny mpangalatra, о, если не было бы прелюбодеев в raha этом ohatra мире, tsy nisy manko ny mpijangajanga pakavadin'olo, если бы все честны были в этом мире, raha ohatra manko ka nahatoky sady nanao fahamarinana ny isam-batan'ologno, то уже здесь, наверное, было Царство dia Божие. efa ny fanjakan'Andriamanitra tonga eto eto an-tany Библия ankehitriny. говорит, закон Господа совершен. Ny Baiboly dia milaza fa mariny ny fitsipiky Jehova eny mahitsy avokoa. Богу понадобилось всего лишь 10 заповедей, чтобы очертить все отношения людские. Lalàna folo nomen'Andriamanitra antsika dia ampy amehezana ny fifandraisana misy eo amin'ny samby olombelona. Но люди изобрели примерно 35 миллионов законов и даже больше, но никакие из них не действуют. Ny olombelona zany anefa efa nanokatra ary nanoratra any amin'ny maheriny 35 millions ny lalàna misy nefa tsy mahafeny fitondrantegnan'olombelona. Когда парламент принимает закон, тут же они принимают поправки к этому закону. Ny parlement zany rehefa manao lalàna vaovao dia efa tonga dia manao correction avy hatrany mikasiky lalàna zay napoitra. Но Бог неизменен, и закон Его вечен. Andriamanitra dia tsy miova ary ny didiny dia tsy miova ihany koa. Поэтому, чтобы показать незыблемость своего закона, Он написал своим перстом на камне. Mba anehoana hoe fa tsy miova ny lalànan'Andriamanitra dia ny rantsan-tanan'Andriamanitra mihitsy nanoratany azy teo amin'ny vato fisaka. Этот закон Бог произнес с горы Синай. Ary io lalàna io dia Andriamanitra mihitsy no niteny azy teo an-tendrombohitra Sinay. И этот закон является основой небесного правления. Ary io lalàna io didy folo io zany constitution-ny lanitra. И на прошлой нашей встрече мы говорили о том, что восстание на небесах произошло. Omaly atsika niresaka hoe fa nisy hady tany an-danitra. И дьявол, он обвинил Бога в том, что тот узурпировал власть. I devoly zany ny ampangan'Andriamanitra hoe fa izy zany dia manao didi-jadona. Он сказал, зачем нам, святым ангелам, еще какой-то закон? Atsika zany zavaboary anjely masina ino antony ilantsika ny lalàna sy fitsipiky zay И manakatsakana. потихоньку этот яд он распространял вокруг себя среди других Ary ангелов. zany propagandy zany naparitiky Lucifera tamin'ny anjely namany. И тогда Бог позволил ему действовать на какое-то время. Ary nomezana
Andriamanitra fahafana zany izy nanao ny hevitry rehetra zay heveriny fa mety. А потом мы с вами узнали, что эта борьба перенеслась на землю. Ary hitatsika efa nifakifakena ihany koa fa io ady tany an-danitra io dia nikisaka nakaty an-tany. И восстание продолжается здесь, на земле. Ary io ady io dia mitohy mandrika ankehitriny eto an-tany. Он, сатана, назван князем мира сего. Ary voalaza fa devoly zany no taleny izao tontolo izao. Он обманул наших прародителей. Izy zany no namitaka ny razambentsika i Adama sy Eva. И они думали и ожидали, что старший сын и будет тем мессием, спасителем. Izareo zany eritreritra hoe fa ilay talagn'olo zay naterany zany io le Mesia zay mpamonjy. Но как же горько они были разочарованы, когда он убил Авеля. Fa fadiso ampanantenana lehibe no niatra tamin'izy mivady raha nahita fa ikaina namono any Abela rahalahiny. Друзья мои, уже тогда понимали, что такое грех и что такое беззаконие. Это первая семья. Efa nanomboka tamin'ny Adama sy Eva efa fantatra ino ny atao hoe fahotana. Потому что Господь разговаривал с Каином и предупреждал, что у дверей грех лежит. Satria manko Andriamanitra mihitsy ny resaka tamin'ny Kena nilaza manao hoe fa fahotana zany ao ambaravarany fonao. А Библия говорит, где нет закона, там нет и преступления. Satria manko ny Baiboly milaza fa raha tsisy ny lalàna dia tsy misy fandekan-dalàna. Что же такое преступление? Это нарушение любого закона, гражданского или нравственного. Ny fandikana ny lalàna tsy araikiaraiky zany natao hoe fahotana. А Библия просто говорит, грех есть беззаконие. Ny Baiboly dia milaza fa ny ota dia fandikana ny lalàna. Итак, грех – это нарушение Божьего закона. Ny fandikana ny didy folon'Andriamanitra ny atao hoe fahotana. Закон был на небесах. Ny lalàna dia efa tany an-danitra. Закон оставался, когда были сотворены люди. Ary rehefa nataon'Andriamanitra ny olombelogno dia efa nisy ny lalàna. И закон был во всю историю земли Ary человека. tamin'ny tantarany zanak'olombelogno ny fandimby dia efa nisy mandrakariva ny lalànan'Andriamanitra. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, говорит Библия. Satria efa nieno ny feoko i Abrahama ka nitandrina izay nasaiko no tandremany dia ny didiko, ny teniko ary ny lalako. Итак, закон является мерилом, определяющим, что хорошо, а что плохо. Ny didy folon'Andriamanitra zany no mampiavaka ino ny atao hoe marina ary ino ny atao hoe diso sy hoe fahotana. Так было во всю историю до прихода Иисуса Христа. Ary zany no zava-nisy talohan'ny naterahany Jesosy, mandra-pahatonga Jesosy dia nisy hatrany hatrany. И кто-то думает, что когда пришел Иисус, он вроде бы отменил эти законы. Ary misy ny kristiany milaza fa rehefa tonga Jesosy dia izy no nagnova ilay lalànan'Andriamanitra. Но Иисус, наоборот, утвердил это своей собственной жизнью. Nefa Jesosy mihitsy milaza hoe fa io tsy nagnova fa vao maika nampioriny. Потому что он жил согласно этого закона. Satria manko izy niena ny fanandrify sy ny fanaraka tamin'ny didy folon'Andriamanitra. Иисус сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalànana ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Вы слышите, как здесь написано? Hitanareo voalaza tsara ny lazain'i Jesosy? Он говорит, не думайте, даже не допускайте мысли себе такой. Aza mieritreritra, aza ataon-tsainy mihitsy hoe fa za tonga no nagnova ny lalànan'Andriamanitra. Не то, чтобы говорить об этом. Он говорит, даже не думайте, я пришел исполнить этот закон. Ary tsy hoe hiteny amin'izany ihany fa nilazainy mihitsy hoe aza atao agnatin'ny saigny mihitsy hoe fa Jesosy nagnova ny И он lalànan'Andriamanitra. говорит, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy hofoana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrotsoratra iray aza ao amin'ny lalàna. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Fa ho moramora kokoa ny afoana ny lanitra sy ny tany toy izay ny tendron-tsoratra iray monja ao amin'ny lalàna. Друзья мои, Иисус показывает, что закон остается на своем месте. Ry sakaiza malala Jesosy mihitsy magnezingeziny fa ny didy folon'Andriamanitra dia mijano eo amin'ny toerana misy azy. Некто, читая вот эти слова, неправильно их понимает. Misy zany olo mamaky teny ao amin'ny Baiboly zany dia aholany zany fandraisana azy.
Здесь сказано, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением. Vakitsika eto amin'ny Efesiany hoe fatao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiany dia ny lalàna. Что же на кресте было утверждено, а что на кресте было отменено? Ino zany no zavatra nifoagnan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary ino no zavatra izay nahoriny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Вы помните, что вначале, когда Адам и Ева согрешили, была смерть животного. Matadidy antsika fa tamin'ny voalohany rehefa nanota Adama sy Eva dia ny ondry no vonon'Andriamanitra mba azahoana mandrakotra azy ny lambakoditra. В Ветхом Завете приносили жертвы, и это указывало на Агнца Божьего, который придет. Ny testamenta taloha rehetrarehetra dia mampiseho amintsika ny fitondrana fanatitra rehefa misy magnano fahotana dia izay maneho le fanatitra ataon'i Jesosy zany. Поэтому отменена была эта система жертвоприношения. Ka noho izany, i fitondrana biby atao fanatitra zany no foana tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Когда Иисус был на кресте, земля задрожала. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy niantoka dia nisy hororon-tany. Нож выпал из руки Ary священника. latsaka zany le antsy teo an-tagnan'le mpisorona izay tady anao le fanatitra. И жертва убежала. Ary nandositra teo an-tagnany ile ondry. И завеса в храме раздралась. Ary ile mampisaraka ny fitoeragna masina sy masina indrindra atao amin'le fitoeragna masina dia nitrihatra. Так служение в земном храме, служение жертвоприношения отменено. Tamin'ny alalan'ny inona fahatesan'i Jesosy iny zany nagnafoana ile fitondrana fanatitra tao Но fitoeragna masina. закон Божий утвержден на кресте. Fa kosa ny lalàgnan'Andriamanitra dia vao meka naoriny Jesosy fa tsy azo ovagna zay nahafaty azy. Это легко понять на примере, когда к Иисусу привели женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Dia zavatra tsotra dia tsotra hitantsika eto azahoagna mamanitra ny amin'izany tamin'ny vehivavy izay tratra tamin'ny fijangajangana. По закону она должна была умереть. Araka ny lalàgna dia tokony ho faty io vehivavy io. Но Иисус сказал, я не осуждаю тебя. Fa Jesosy kosa ny teny nanao hoe za dia tsy magnameloko anao. Но после того, как он сказал эти слова, он сказал и другие. Rehefa nilaza tamin'ny vehivavy Jesosy ny amin'ity teny ity dia zao kosa nilazainy tamin'ny hafa. Иди и больше не греши. Niteneniny tamin'ny vehivavy hoe mandehana ianao ary aza manota intsony. То есть грех – это надежда для грешника, крест – это надежда для грешника. На кресте мы получаем прощение. Ny hazo fijaliana dia fanantenana ho antsika mpanota. Satria agny nazahoantsika ny famelan-keloko. Но когда я получил прощение, я не могу опять идти и нарушать Божьи Fa заповеди. rehefa nahazo famelan-keloko antsika tamin'ny nahafatesan'i Jesosy dia tsy midika kosa zay hoe fa handeha hamerigny le fahotagn'Andriamanitra. Поэтому Иисус говорит каждому из нас, довольно для тебя благодати моей. Koa noho zany Jesosy milaza hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Мы получаем прощение по Божьей благодати. Atsika mahazo famindram-po noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Он охотно прощает каждого, кто к Нему приходит. Andriamanitra dia vonona mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy mamela heloko ho an'izay magnatogno azy. Поэтому сегодня просто мы можем попросить прощения, и Он прощает нас. Koa noho zany rehefa magnatogno an'i Jesosy antsika ka mibebaka aminy dia Jesosy mamela heloko. И Иисус ведет нас к послушанию, чтобы мы были послушны Его заповедям. Jesosy kosa mitondra antsika amin'ny fankatoavagna ny didin'Andriamanitra rehefa mino antsika. И когда я получил прощение, Иисус говорит мне, Rehefa mahazo famelan-keloko zany antsika dia zao nilazain'i Jesosy amintsika. если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Raha tia ahy ianareo dia tandremo ny didiko. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Raha mitandriny ny didiko ianareo dia mitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Известный христианский проповедник Билли Грэм сказал, 10 заповедей никогда не устареют. Mpitoroteny malaza Billy Graham dia milaza fa ny didy folo dia tsy mba mety antitra. Но что сегодня происходит в христианских церквах? Ino nefa ny zava-misy ankehitriny amin'ny kristiana betsaka amin'izao andro misy antsika Есть zao. церкви, которые соблюдают все 10 Божьих заповедей. Misy ny fiangonana kristiany izay mino sy mitandriny didy folo jiaby. Есть церкви, которые соблюдают 9 Божьих Misy ny заповедей. fiangonana izay mitandriny didy sivy amin'izy folo. Есть те, которые соблюдают 8. Misy ny fiangonana mitandriny didy valo amin'izy folo. А теперь, когда узаканивают однополые браки, есть церкви,
церкви, которые только 7 соблюдают. Ary rehefa misy zany fanaovana mariazy ny lehilahy sy ny lehilahy, ny vehivavy sy ny vehivavy, dia efa misy fiangonana ny fito ihany ny didy folo tandremany. Так мы дойдем до того, что закон Божий совершенно не нужен человеку. Ary amin'ny farany rehetra zay ny zavatra hipoitry mandalana miandalana dia amin'ny farany tsisy ilany olo le didy А folon'Andriamanitra. кто это говорил вначале? Чья это идея отменить закон? Ary avy teza nipoirana zay toetsaigny manohitry ny didy folon'Andriamanitra zany. Это сатана говорил, нам не нужен закон. I Satana mihitsy no milazatra tany amin'ny voalohany tany an-danitra hoe fa tsy ilaintsika ny didy folon'Andriamanitra. Но Библия говорит, это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Fa ny Baiboly kosa dia milaza mazava tsara fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Иисус учил, что мы больше всего нуждаемся, конечно же, в любви. Jesosy nampianatra antsika fa mazava ho azy atsika dia mila fitiavana avy amin'Andriamanitra. И вот это главная заповедь о любви, которая дана была еще в Ветхом Завете. Ary izao zany lalàna mikasika ny amin'ny fitiavana zay efa nomen'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny testamenta taloha. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Itiava an Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny sainao rehetra, izany no didy lehibe sady voalohany. Послушайте, эта заповедь любви, она как бы собой объединяет первую скрижаль закона. Ity didy mikasika fitiavana hitantsika eto ity dia mampitambatra ireo didy efatra voalohany dia fitiavana an'Andriamanitra. Это первая заповедь, я Господь Бог твой. Ny didy voalohany hoe zazany Andriamanitra fa tsy hanan'Andriamanitra hafa ianao. Да не будет у тебя других богов. Tsy tokony hanan'Andriamanitra hafa zany ianao ankoatrako. Вторая заповедь, не делай себе кумира, никакого Ny изображения. faharoa azo manao sarizavatra voasokitra zany hoe osoloana toeran'Andriamanitra. Не произноси имени Бога твоего напрасно. Aza manonompoana ny anaran'Andriamanitra ao zany ianao. Помни день субботний, чтобы святить его. Mahatsiarova ny andro sabata mba hanamasina azy. Это 4 заповеди, они помогают нам понять, как любить Бога. Io didy efatra voalohany amin'ny didy folo io zany mampianatra antsika fomba azahoantsika maneho ilay fitiavantsika amin'Andriamanitra zay nahara. Иисус продолжает, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ary ny faharoa tahaka izany ihany hoy Jesosy dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. И вторая заповедь – это почтение к родителям. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Ny tapany faharoa amin'ny didy folo zany mikasika fagnajana ray aman-dreny zany hoe tsy hamonoana olo dia milaza ny amin'ny fitiavanamana. Это любовь человека к человеку. Zany hoe fitiavana entre antsika olombelogno sy olombelogno. И Христос говорит, на сих 2 заповедях. Izany didy roa izany. Посмотрите на это слово, как Иисус говорит, отменяется или Mba утверждается. jereva tsara lazain'i Jesosy, moa ve Jesosy magnafoana le didy folo eto sa au contraire zany vao meka mampiorina hoy izy hoe amin'ireo didy voalaza eto reto zany horema didy rehetra ao amin'ny soratra Да, он masina. говорит, утверждается весь закон и пророки. Izany didy roa izany zany ny horemany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Любовь, она всегда ведет нас к повиновению, к послушанию нашему Ny Господу. fitiavana dia mitondra antsika mandrakariva fankatoavana an'Andriamanitra. Но кто-то может послушать меня и сказать, так что мы законом спасаемся или каким? Как Ary mety образом? misy angamba maheno zavatra lazaiko zao hieritreritra hoe fa moa ventsika vonjegna amin'ny alalan'ny lalàna. Нет, друзья, благодатью вы спасены через веру, и сие Божий дар. Tsia resaka aiza malala. Baiboly milaza mazava tsara fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana. Спасение дано только по Божьей благодати и Его милости. Ny famonjena dia azontsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany amin'ny В alalan'ny Ветхом finoantsika. Завете люди спасались только по благодати. Tamin'ny testamenta taloha dia tamin'ny alalan'ny fahasoavana ihany koa no namonjena ny olo fa tsy ny lalàna. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Fa Noa kosa nahita fitia teo mason'i Jehovah. Бог Fahasoavana zany. уничтожил весь мир, но Ной обрел благодать и обрел спасение. Andriamanitra zany nandringana ny mpanota rehetra talohany safodrano tamin'ny andron'ny Noa ary hitantsika fa Noa kosa dia nahazo fahasoavana avy tamin'Andriamanitra. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra tsy hankanavaka. Это удивительная благодать, которая дает человеку спасение. Ny fahasoavan'Andriamanitra
fahasoavan'Andriamanitra dia fahagagana lehibe izay alefan'Andriamanitra hamonjena antsika olombelona. Во все времена, от Адама до второго пришествия, люди спасаются только по благодати Божьей. Nanomboka tamin'ny Adama ka mandraka amin'ny andro farany dia amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no hamonjena ny olombelona. Благодать всегда ведет нас к послушанию, как он сказал грешнице, иди и впредь не греши. Ny fahasoavana dia mitondra antsika mandrakariva amin'ny fankatoavana. Tahaka ny lazain'i Jesosy hoe mandehana ianao ary aza manotan-tsony amin'ny magnaraka. Если я принимаю эту благодать от Господа, Библия говорит, что тогда я не под законом. Rehefa mandray zany fahasoavana zany zaho avy amin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsy ambany ny lalàna antsony zaho amin'izay fotoana izay. Что значит быть не под законом? Ino mba dikany teny hoe ambany ny lalàna? Проклятие закона – это наказание за нарушение закона. Zany hoe ny ozogno avy amin'ny fandikana ny lalàna zany dia fitakiana zay ataon'ny lalàna rehefa dikavy. Возмездие за грех – смерть, говорит Библия. Ny Baiboly milaza fa ny ota dia tambiny na hoe karamany fahotana. Но дар Божий – жизнь вечная. Fa kosa ny fiainana mandrakizay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Поэтому, когда я принимаю благодать и спасение, это ведет меня к послушанию. Koa noho izany, rehefa mandray famonjena antsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra antsika amin'ny fankatoavana И mandrakariva. Павел говорит, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Apôstôly Paoly milaza magnano hoe aoka zany tsy ho ambanin'ny lalàna antsony ianareo satria efa ambanin'ny fahasoavana. И он потом говорит, ну что же, станем грешить, что мы не под законом, а под благодатью? И говорит, никак. Dia mametraka fanontaniana i Paoly hoe ahoana ary anota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana sanatria izany. Если я получил прощение, если я получил милость и благодать, это значит, что я буду стараться не нарушать Божий закон. Rehefa mahazo fahasoavana zany atsika ka mahazo famonjena dia au contraire zany vao meka hiezaka zany hitandriny didifolon'Andriamanitra. Но если я нарушаю закон, тогда опять это проклятие закона надо мною. Fa raha ohatra kosa zany mandika lalàna zany atsika dia tonga dia ambanin'ny lalàna avy hatrany atsika amin'izay fotoana И zay. я попадаю под осуждение закона. Ary ny lalàna dia mitaky fanomezana ny olo tahaka an'izany. Принимая Иисуса Христа, я принимаю Его прощение и благодать. Rehefa mandray an Jesosy kosa antsika dia mandray le fahasoavan'Andriamanitra. Библия говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'ny manana ny lalàna. Так что становится весь мир виновен пред Богом. Ary mahatonga ny olona rehetra zany eto amin'izao tontolo izao zany ho voafen'le lalàna. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Satria manko amin'ny alalan'ny lalàna ihany zany no afantarantsika ny atao hoe fahotana. Как бы я ни старался сам соблюдать закон, я не могу обрести спасение. Eny na dia hiezaka manao ahoana zany antsika hitandriny le didifolo dia tsy amin'izay no andraisantsika le famonjena. Только верою, принимая прощение от Иисуса, я становлюсь праведным. Fa rehefa mino an Jesosy zany antsika ka mandray an Jesosy dia amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga olo marina zany antsika. А закон, он показывает мое состояние. Ny lalàna kosa dia maneho antsika ny amin'ny toetrantsika sy ny fiainantsika. Однажды я ремонтировал машину свою, Ndraiky andro za nagnano réparation tomobilinaka. и у меня все руки были в масле. Dia ny tagnana jiaby zany feno menaka. И я так работал, что вытирал лицо Dia руками. rehefa miasa zany ndrendray zany mamafa le laharagna igny. И когда я зашел домой, жена стала с меня смеяться. Rehefa tonga tagny an-tragno zany nimoezan'ny madamo zany za. Она говорит, посмотри, посмотри на себя в зеркало. Mba zahava miroara zany amin'ny fitaratra zany tareno. А я когда посмотрел в зеркало, мне и самому смешно стало. Rehefa zagna tamin'le fitaratra zany le tarenina zany nomoen'ny tegnako manokana. Я увидел, что я грязный, и мне нужна была вода и мыло, чтобы умыться. Satria zany hitako fa tegna naloto zany nisorako jiaby ary mazava ho azy fa mila mandeha mitady rano sy savogno zany anasagna an'le laharagna. Я не брал зеркало и не вытирался в зеркало. Za tsy nangala le
le miroara le fitaratra zany na mafagna le loto amy laharagna. Я не взял зеркало, разбил и сказал: о, не надо мне зеркало, я и так le красивый. fitaratra hoe ke nadritra tarivo tsisy ilako ty satria tsy magnadio za. Зеркало показало мое состояние. Ny fitaratra mampiseho ny amy tegnako. И я вынужден был умываться. Ary rehefa hitako ny amy tegnako dia mandeha zany za magnatony le rano И magnadio Библия tegna. сравнивает закон с зеркалом. Ny Baiboly dia mampiseho ny lalàgnan'Andriamanitra tahaka ny fitaratra. Закон показывает мое состояние. Ny lalàgna no mampiseho ny toetrako eo anatren'Andriamanitra. Послушайте, если бы закон можно было изменить, тогда зачем было умирать Христу? Mba eritrereto manko. Raha ohatra hoe ke tegna azo natao zany nagnafoagna ny lalàgnan'Andriamanitra. Moa ve misy antony tokony nafatesan'i Jesosy tamy azo fijaliagna? Что преследовал, какую цель преследовал сатана, когда он заставил согрешить наших прародителей? Ino ma zany tanjony tiany Satana tratrarigny zany tamin'izy namitaka i Adama sy Eva zany ka nanota izy mivady. Он пришел к Богу и сказал: если возмездие за грех, смерть, они должны умереть. Izy manko nagnatona Andriamanitra taoriagna zay zany raha voalaza hoe fa fahotagnany tamin'ny ota dia Adama sy Eva nanota dia tokony ho faty. А если ты оставишь их живыми, значит твой закон нужно изменить. Raha ohatra zany havelanao zany tsy ho faty Adama sy Eva dikan'izay zany lalàna zany tokony ho fagna. А разве не об этом я говорил на небесах, что закон не нужен? Ary tsy zay igny raha efa nilazaiko fony tany an-danitra hoe fa tsisy ilagna io lalàna io. Но посмотрите, Бог бесконечно мудр. Jereva ny fahendrena agnan'Andriamanitra. Он пришел на эту землю. Andriamanitra mihitsy no tonga eto amin'ity tany ity. И Он прожил совершенную жизнь, не согрешая. Izy niena ary tsy nagnano na fahotagna raiky aza. И Он взошел на крест, чтобы взять все человеческие грехи на себя. Izy niakatra teo azo fijaliana mba andray amin'ny tegna ny fahotagnany zanak'olombelona rehetra. Он чистый, но стал нечистым вследствие наших грехов. Izy izay tsy mpanota voalazan'ny Baiboly fa tonga ota teo azo fijaliana. И Он умер, чтобы закон оставался неизменным. Ny antony nanaovany zany mba tonga hoe fa ny lalàna dia tsy azo ovagna ary zay И nafaty Он azy. умер для того, чтобы грешник получил прощение. Jesosy naty mba anomezagna antsika le famonjena. Вот ответ Бога дьяволу. Io zany le valiny nomen'Andriamanitra ho an'le devoly. Закон остается на своем месте. Ny lalàna dia mijanogno tsy miova. Но если я нахожусь под благодатью, кто-то скажет, значит ли, что я могу грешить? Raha ohatra zany misy milaza hoe za manko ambanin'ny fahasoavagna dia azoko atao zany mandika le lalàgna. Некоторые сегодня проповедуют, что закон уже не нужен, потому что мы под благодатью. Ary misy mihitsy zany ambonin'ny pilipohitra zany mampianatra hoe fa atsika zany ambanin'ny fahasoavagna ary tsisy antony hilagna fitandremagna le didy Я folon'Andriamanitra. хочу вам рассказать один опыт свой. Misy fanandramagna zay nandramako manokana nandalovako tiako tantaregna amintsika. Однажды я ехал на автомобиле и очень спешил на служение. Ndray mandeha zany nandeha tomobily zany satria nekineky hamonjy fotoagna l'église nandeha mafy. И я не заметил, как стрелка спидометра немножко стала отклоняться. Za zany tsy nijery tsara zany le kilométrage-nazy nefa nidepasse le limity. И тут из-за поворота выходит этот человек с Après le палочкой. virage nipotra le policier nanangana za tamin'izay fotoagna zay. И он говорит: вы нарушили закон, вы должны заплатить штраф. Dia niteny le polisy hoe anao zany nandika lalàgna dia tsy maintsy magnefa lamandy. О, вы так не делаете, но я так сделал тогда. Za tsy magnome conseil nareo agnan'izay fa zao ny zavatra nataoko tamin'izay fotoagna zay. Я говорю, я верующий человек, я спешу на служение, и я немножко превысил скорость, простите меня, пожалуйста. Za olo-pino, za zany mpitandrigny zany mekimeky andeha monjy fotoagna à l'église zay natonga za zany nampakatra le vitesse ambony bebe kokoa zany. И этот инспектор был очень милостив ко мне. Satria manko za niteny taminany mifona aminao zany za dia izy manko nitsopo tamiko zany namela heloko. Он говорит: ну ладно, на этот раз я вас прощаю. Dia zao zany lazainy tamiko mamela anao zany za dia mandiana soma tsara. Ну и что, если я сейчас опять сяду и нажму на полный газ? Akory zany hevitrinareo. Raha ohatra zany za mivery agnatin'ny tomobilinakahy zany tonga dia efa magnitsika ny accélération hatramin'ny farany dia mandika indray mandeha zany le lalàgna misy. Неужели то старое прощение, оно освободит меня? Moa ve
ile famindram-po voanazoko tam'le polisy teo zany mbola afaka monjy za zany amin'ny fandikana lalàna zay ataoko aorianan'izay. Нет, он мне сказал, только едьте, не нарушайте. Tsia, satria manko le polisy nilaza, ia mamelanao zany za mandehana soamantsara fa magnaraka aza mandika lalàna intsony. Это похоже, как Иисус говорит, я тебя не осуждаю, мое дитя. Ary mitovy am'izay ny ataony Jesosy amintsika hoy izy hoe za zany tsy magnomiatsiny anao zany. Я тебя прощаю, Za mamela ny helokonao zany. но иди и впредь не греши. Fa kosa mandehana ary amin'ny magnaraka aza manota intsony. Итак, мы уничтожаем закон верою, спрашивает апостол. Apôstôly Paul mametraka fanontaniana, koa mahafoagna ny lalàna amin'ny finoana va isika? Никак, но закон утверждаем, говорит он. Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Поэтому великая борьба происходит между добром и злом, и в центре это закон Божий. Ny hady lehibe mifanandry ny fanaovantsara sy ny ratsy dia ny didy folon'Andriamanitra zany ny ampovoany ny antony mahatonga le hady. Поэтому Иоанн говорит, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Zay mahatonga apôstôly John milaza eto hoe izay manao hoe fantatro izy Jesosy zany nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandenga ary ny mariny tsy ao aminy. Этот апостол, который прожил долгую жизнь вместе с Иисусом, Apôstôly John zay niena nandritra fotoana lavabe niaraka tamin'i Jesosy. он любил Иисуса всей душою. Izy dia tegna tia Jesosy amin'ny fony tanteraka. И он говорил о том, что нужно соблюдать Божьи заповеди. Izy dia miteny hoe fa tokony ho tandremagna ny didy folon'Andriamanitra. Мы приближаемся к тому моменту, когда вскоре Иисус придет на облаках небесных. Atsika efa magnakaiky le fotoana iverenan'i Jesosy fandroany eto amin'ity tany И вы ity. знаете, что люди разделятся на два класса. Anareo ve mahafantatra hoe fa rehefa ho tonga Jesosy dia klasin'olona anankiroa ihany. Те, которые верят в Иисуса, и те, которые отвергают Его. Izay mino an Jesosy sy mankatoa azy sy ireo manohitra an Jesosy. Одни будут соблюдать Божьи заповеди, а другие будут соблюдать человеческие Ny традиции. klasy anankiray zany ny olo izay mitandriny didy folon'Andriamanitra jiaby izy folo ary ato ankilany kosa ny mitandriny didin'olombelona. Вот еще одно пророчество об этом, книга Dia Откровения. zao ny voalazany bokin'ny Apokalipsy mikasiky ny amin'izany. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. В конце времени те, которые следуют за Иисусом, они сохраняют Его заповеди. Amin'ny andro farany ny tena pino an Jesosy mariny dia izy roa indrindra no mpitandriny didy folon'Andriamanitra. Божья церковь — это люди с различных частей мира и различных Ny национальностей. fiangonan'Andriamanitra, fiangonana mariny dia manerana izao tontolo izao maneran-tany amin'ny olo maro sambihafa amin'ny fiaviany. Они объединены верой в Иисуса Христа. Dia fa kosa voatambatra ao amin'ny finoana an Jesosy ny fankatoavana didy Они folon'Andriamanitra. все признают Божьи заповеди, Божий закон. Ireo vaokan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia mankatoa ny didy folon'Andriamanitra. И книга Откровения в другом месте говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Ny bokin'ny Apokalipsy ihany milaza fa indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Сегодня люди из различных церквей и вне церквей слышат эту весть. Ankehitriny zany dia olona betsaka na ny kristiana na ny tsy kristiana dia maheno io afatra zay lazaintsika И ankehitriny люди zao. понимают, что все 10 заповедей имеют значение. Ny olo mahafantatra fa ny didy folo jiaby dia mijanona tsisy foana na dia iray aza. И люди желают следовать за Иисусом, чтобы послушным быть Ему. Ny olo zay tegna mino mariny ten'Andriamanitra dia mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra zay voalaza amin'ny didy folony rehetra. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Raha tia zao ianareo in Jesosy dia ankatoava ny didy folo rehetra zay Любовь anaminy. Христа побуждает нас служить Ему. Ny fitiavantsika an Jesosy no manosika antsika ankatoa sy hanompo azy. Итак, друзья, Божья милость дает нам прощение. Risaka aiza malala, ny fahasoavan'Andriamanitra no manome antsika famelan-keloko. Но это значит, что мы, если прощены, то мы можем тогда стараться жить обновленной жизнью по Божьим заповедям. Ka rehefa mandray le famelan-keloko zany antsika dia tokony hiezaka mafy mba tsy hiverigna amin'le fahotana zay natao tany aloha intsony. И завершая сегодня эту важную тему, я хочу
рассказать вам реальную историю. Amin'ny famaranana ankehitriny zany za ity tantara amintsika tantara zay tegna nisy. Несколько лет назад в штате Мичиган в одной семье это произошло. Togno vitsivitsy lasa tany amin'ny state na État any Michigan any États-Unis. Эта семья играла в лотерею и выиграла огромную сумму денег. Dia nisy zany ny fianakaviana anankiray zany izay nilalao tam'le latare, le ankitsapaka zany. Они очень радовались этому. Dia nahazo vola be zany ary falifaly zany le fianakaviana. Но однажды сын подслушал разговор своей матери. Ndraiky andro zany le zanakany zareo zany naheno resakan'le mamany tam'le telefôny nataony tam'le vadiny. Оказывается, мать имела любовника. Ny zavatra fantany henon'le zana zany ity ramatoa ty zany de manana lehilahy hafa ivelan'le tokantrano. И она решила завладеть всеми деньгами. Ary le viavy ty zany nagniry hitazony le vola jiaby nazy tam'le latare. Поэтому по телефону она нанимала киллера. Ka tamin'ny alalan'le telefôny zany izy nikarama olo mpamoan'olo, mpitifitr'olo. Сын подслушал это и пошел и рассказал все это своему отцу. Ka ile zanany naheno le resaka tamin'ny telefôny zany nandeha tamin'ny babany niresaka tamin'ny raha henony lazainy mamany. Да, и когда он рассказал это отцу, то отец все это передал полиции. Ary rehefa naheno iny resaka iny zany ile papan'olo dia tonga dia nampita tany amin'ny polisy. И жена была взята с поличным. Ary ile vadiny zany dia tonga dia nisamborin'ny polisy. Состоялся суд, и она отправилась в тюрьму. Dia natao fitsaragna ary nalefa any am-ponja ile vadin'olo. Но послушайте, любовник от нее отказался. Dia ile lehilahy nantany ivelany zany niala taminy taoriany zany. Но ее муж посещал ее в тюрьме. Fa ile vadiny tao an-trano kosa zany nandeha namangy azy tany prison. Он носил ей передачи все в тюрьму. Nitondra sakafo ho azy tany prison. Он приносил ей цветы. Nitondra flera ho azy tany prison. Он говорил: я люблю тебя, дорогая. Dia niteny tamin'ny vadiny hoe fa za tianao tsy miova ny fitiavako anao izy tamin'ny madamo. И в конце концов жена раскаялась и просила прощения у своего мужа. Ary tamin'ny farany zany nibebaka tamin'ny ramose zany ile madamo. И муж потом внес выкуп, так как у него было много денег, и выкупил ее из тюрьмы. Ary rehefa nibebaka zany le madamo ka nanignena ny raha nataony dia nitondra vola be zany tany amin'ny tribunaly zany hagnafagna le madamony zany le ramose. Друзья, эта история немножко показывает нам, как Иисус относится к каждому из нас. Risaka aiza malala ity tantara ity dia maneho amintsika le fitiavana nasehon'i Jesosy tamintsika tsirairay avy. Мы похожи на эту женщину, которая отказалась от своего мужа. Atsika dia mitovy amin'ny fihetsiky nataon'ity viavy ity izay hiala tamin'ny vadiny tao an-trano. Библия говорит, все мы согрешили. Ny Baiboly milaza mazava tsara fa tsika rehetra dia nanota avokoa, tsisy marigny na dia iray azy. Но Иисус полюбил нас так, что Он умер за каждого из нас. Fa Jesosy noho ny fitiavany antsika dia nanolotra ny ainy teo amin'ny fijaliana. И глядя на Его крест, я узнаю, как сильно Он любит меня. Rehefa mijery eo amin'ny azy fijaliana zany antsika dia matsiaro tegna sady tegna resy lahatra hoe fa tegna be tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Это удивительная Божья любовь, которая привела Иисуса на крест. Fitiavana lehibe tokoa risaka aiza malala no nanosika Jesosy niakatra teo amin'ny azy fijaliana. Поэтому наступает момент, когда я осознаю, что Он полюбил меня еще до моего рождения. Noho zay, rehefa mahatsapa zany za le alehibe ny fitiavan'Andriamanitra za zany, na dia talohan'ny naterako efa tia za izy, dia zay no manosika za hanompo azy. Поэтому Он доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Tamin'ny alalan'ny nafatesany zany nagnaporofony ny fitiavany antsika eny na dia mbola tsy teraka azy antsika tamin'izay fotoana И zay. Он желает, чтобы мы наследовали вечность и были в Его семье. Ny fanirian'i Jesosy atonga antsika mba olombonjegny ka hiaigny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Поэтому сегодня, дорогой мой друг, остается только броситься в объятия Иисуса. Noho izany, miankiny aminao ihany resaka aiza malala ny rehefa nampahan-kevitra anatina an'i Jesosy ka
hitologno azy andray ny fahasoavany. Он скоро грядет на облаках небесных. Jesosy dia tsy ho ela ho tonga iverigny fandoany eto amin'ity tany ity. Мы говорили об этом славном событии, что множество ангелов сопровождает его. Atsika efa nilaza na melabetra hoe fanjely analinalina no anotrona ny Jesosy rehefa ho avy izy. И будет только две группы людей. Ary klasin'olo anankiroa ihany eto ambonin'ny tany amin'izay fotoana izay. Те, которые приняли Иисуса Христа, и те, которые отвергли Его. Izay nandray an Jesosy tao am-pony sy ireo izay nanohitra tsy nandray an Те, Jesosy. которые соблюдают Его заповеди, и те, которые отвергли Его закон. Ireo izay mitandriny ny ditofolon'Andriamanitra sy ireo izay manohitra sy nagniliky ny ditofolon'Andriamanitra. И тогда уже ничего нельзя будет изменить. Ary amin'izay fotoana izay dia tsisy azontsika hovana intsony. Но сегодня можно отдать свое сердце Иисусу. Ankehitriny dia mbola azontsika atao zany manolotra ny fontsika ho an'i Jesosy. Я верю, что в вашем сердце сегодня звучит отклик на эту любовь Христа. Za mino fa ao am-ponareo tsirairay avy dia misy zany le hetahetam-po hanolo tegna ho an'i Jesosy. Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Ary Jesosy mihitsy milaza manao hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Я верю, что вы верите в Иисуса. Za mino ary lesy lahatra fa ianareo dia mino an'i Jesosy. Готовы ли вы сегодня сказать, я принимаю Иисуса как своего личного Спасителя и Vonona Господа? ve ianareo ankehitriny laza fa za dia mandray an'i Jesosy agnatin'ny foko tanteraka. Если это ваше решение, можете ли вы сегодня поднять руку? Raha hetahetam-ponareo zany azonareo atao ve mananga ny tagnanareo eo an-toerana. Я поднимаю руку и принимаю Иисуса как личного Спасителя. Za manangana ny tagnako filazagna hoe fa za mandray an'i Jesosy ho mpamonjy zaho manokana. Я благодарю Иисуса за то, что Он умер за меня. Za misaotra an'i Jesosy noho ny nafatesany ny amin'ny tenako. Слава Богу за ваше решение, слава Богу за Soragna поднятые руки. Andriamanitra ny amfanapahan-kevitra izay noresinareo. Мы хотим сегодня особым образом помолиться о каждом, кто находится с нами. Androany zany ny irinay zany vavaka ho antsika tsirairay avy ny amin'izany fanapahan-kevitra lehibe zany. Помолимся Господу. Andentsika hitsangana ka hivavaka. Отче наш, благодарим Тебя и славим. Andriamanitra renay izay any an-danitro, misaotra anao izay. Благодарим Тебя за Твой совершенный закон. Misaotra anao izay noho amin'ny lalàna izay marigny sady tanteraka nomeno anay. Каждый из нас видит в этом законе себя грешником. Izahay rehetra dia mahatsapa fa tena mpanota tokoa. Но мы узнали, что Ты понес наказание вместо нас. Fa ny vaovao mahafaly dia anao no nisolo-toerana anay ty miasa fijaliana. И я сегодня благодарю Тебя за веру каждого, кто поднял руку. Isorako anao Andriamanitra ny amin'izay rehetra nananga-tagnana nandray fanapahan-kevitra ankehitriny. И те, которые думают, в чем сердце борьба, я молюсь и о них. Mivavaka ihany koa ho an'ireo izay mbola misalasala, izay miady mafy ao am-pony sy ao an-tsainy. Благослови, Господи, чтобы каждый открыл свое сердце Тебе. Ta io Andriamanitra nisambatan'olo mba samy andray fanapahan-kevitra marigny izay tondra azy amin'ny famonjena. Спаси народ свой. Vonjeo Andriamanitra ny vahoakanao. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana izany. Аминь. Amen. Слава Богу. Sorantsika Andriamanitra. Мы благодарны Господу за эту встречу с вами. Sorantsika Andriamanitra amin'ny fihaonantsika tamin'ity takariva ity. Нам очень приятно, что мы были вместе с вами. Fifaliana ho anay zany niaragna tamintsika teto indray androany. И самое главное, что вы приняли это верное Ny решение. tegna zava-dehibe zany le fanapahan-kevitry ny décision izay noresinareo tamin'ity takariva ity. И пусть мир Божий сопровождает вас в этот вечер. Engane ny fiadanana avy any amin'Andriamanitra no hiaraka aminareo raha isaraka eto antsika. Мы ожидаем, что вы придете в следующий раз. Zay miandry antsika eto indray rahampitso mba azahoantsika manony famelabelarana. И есть хорошая пословица на Мадагаскаре. Misy obolina izay fa mahazatra antsika. Aleo tsy tonga androany toy izay tsy ho tonga rahampitso satria lehibe loatra lohateny rahampitso. Хорошо, друзья. Всего доброго. Мы ждем вас. Ya velume mandromonjona antsika jiaby. Да благословит Господь вас. Andriamanitra no hitahy antsika sy hitaridala antsika raha hody agny an-tokantrano.